fanambarana ataon'ny antoko MFM. Tsy miova amin'ny fanambarana efa nataony fa 7 septambra 2024 ny antoko MFM mahakasika an'Andriamatoa Rakotoninyaina Pety. Mitazona ny foto-kevitra ijoroany hatramin'ny 20 février 2024 ny MFM dia voalohany ilaina ny fampiresahan'ny samy malagasy, diovina ny tokotany vao miroso amin'ny fifidianana. Eo amin'ny toetra ara-pirenena mihevitra ny antoko MFM fa olom-pirenena feno ireo kandida 110 tafatambatra collectif de kandida ireo ka mananjo tsy anombinana hisitraka sy hampiasa malalaka ny zony ny fanandrify amin'ny lalàna manan-kely koa ombanay manana zany. Eto amin'ny firenena fa tsy sanatry pitsomy rebelle tahaka ny hevererana mpitondra fanjakana azy. Noho izany ny antoko MFM dia manohana ny hetsika ireo collectif de candidats ary mitaona ny rehetra ifanometana. Manao antsoavy amin'ny tany filaminana mba handanjalanja ny fampiarana ny baiko voaray. Antananarivo 5 oktobra 2024 ny foibe mpiara-mitantana Andriamanantena Jaonastina Randrianrina Zaniasy ary Sorohery Hilaire. Ny tsy fitovin-kevitra tsy misy fa Andriamatoa Pety Rakotoninyaina dia nandeha amin'ny anaran'ny tenany fa tsy amin'ny anaran'ny antoko. Ka izay no nanaovan'ny filan-kevitra foibeny MFM fanapahan-kevitra hoe mihatona ny asan'Andriamatoa Pety Rakotoninyaina atao anaty antoko, tsy mahazo mivory ao anaty antoko ary tsy mahazo mamory ny mpikambana MFM manerana Madagasikara. Tsy hoe manesy lahatra ny MFM fa topo-kevitra mihitsy ny MFM tany amin'ny 2024 ary isorana ny kandida fanotambatra ary mitovy ny hevitra amin'izao fotoana izao dia ny fanadiovana an'ilay tokotany. Zany hoe mitovy zany ny hevitra. Ny eritreritray zany dia hoe diovina aloha ny tokotany, alamina zany ny tontolon'ny fifidianana misy eto. Izay no takin'ireo kandida 110 reo. Koa manentana zany ny MFM amin'ny namana rehetra araka ny voalazan'ny namana teo hoe tolona iaramanana izy tia ka tsy mikely soroka izay MFM anatanteraka izany hetsika ataon'ny 11 kandida izany. Ny rarinay dia ao anatin'ny filaminana sy fitoniana no sy ny fanovana eto fa tsy ao anatin'ny korotana. Ny fifampiresahana ihany no takin'ny MFM hatramin'izay ary mbola takiny hatramin'izao. Isaorana ny ray aman-dreny am-panahy ny FFKM izay nanaovanay antsoavy fatry ny hery hoe latsaka katereny ty fireneny ty raha miroso amin'ny fifidianana antsika ka amin'ny lalàm-pifidianana misy io sy ny fanomanana rehetra no anatanterahana azy. Tamin'ny 2022 efa niteraka olana teto amin'ny firenena io fifidianana io. Engane ka isy filaminana, isy fitoniana ny fiainam-pirenena ary olon-kendry daholo ianareo kandida rehetrarehetra reo, na ny filoha teo aloha izay kandida amin'izao fotoana izao na ny kandida 110 dia aleo mifanatona mifampiresaka, tsy fotana mafaty mifanemorana ny fifidianana io amina fotoana izay heverintsika fa mamety azy. Ray aman-dreny reo miantso reo ary ny kandida izay ho antsoina eo dia olom-pirenena ary zany hoe ray aman-dreny hitondra ny firenena. Rehefa miantso ny ray aman-dreny am-panahy dia tokony ho tonga zany ireo kandida. Tsy tazantsika zany ny laharana fahatelo manatrika n'ilay fampivondronana fa nisy ihany kosa aloha ny fionana manokana nataon'ny FFKM taminy. Midika ve zay fa tsy te iray latabatra mihitsy izy amin'ireo kandida 110. Azonay heverina fa mety tsy maintsy misy fampiresahana ihany ary tsy diso ny antson'ny FFKM amin'ny fampiresahana. Matoky zay fa olon-kendry reo.